Zay ny makasika ny fatahorinan'ny hetsika izay nitaomana tanora atao Fianaratsoa izay nokarakarain'Andriamatoa Petra Kotiniaina dia nanao hetsika torak'izay ihany koa ny tanora sasany miaro ny maro anisa atao an-toerana izany hetsika izany dia notanterahana atao amin'ny tranompokon'olona Fianaratsoa nandritra izany hetsika izany no nanambarany ireto fikambanana tanora ireto fa manohitra tanteraka ny endriky ny fanonganam-panjakana samihafa izy ireo araka ity fanazavana ity. Taorian'ny hetsika fitaoman'ny tanora Fianaratsoa tarain'i Petra Kotiniaina dia mba nanao hetsika ihany koa ireo tanora sasany sy maro anisa tany an-toerana. Izany hetsika izany dia notanterahana atao amin'ny tranompokon'olona Fianaratsoa. Nandritra izany moa nanambaran'ireto tanora ireto fa dia manohitra tanteraka ny hetsika rehetra miendrika fanonganam-panjakana izy ireo ary sarotiny dia sarotiny ireto tanora ireto amin'ny fiarovana ny tany tandalana sy ny fifandimbiazana toerana ara-demokratika. Misy hetsika ny androany izay tanàna teto Fianaratsoa ho an'ny tanora Fianaratsoa izay mivorona maromaro ka ireo tanora sarotiny amin'izay misy olona manetsiketsika fanonganam-panjakana eto Fianaratsoa ka tsy eken'ny tanora satria efa nisafidy ireo tamin'ny isa izay nifidianany amin'ny filoham-pirenena teto tamin'ny isa ambony dia ambony 20 isan-jato ka misy olona ndray miezaka fanakorontanana amin'ny fampandrosoana efa misy teto ny stady nyrodanina izay niezahany filoha fa vita io stady io vita ny lalana ka sarotiny tanora eto Fianaratsoa amin'ny atao hoe fanakorontanana ka raha misy mitondra tanana ampandroso any Fianaratsoa dia raisindreo tanora ireo fa raha mieritreritra hiditra eto ka anakorotana sarotiny zanaka Fianaratsoa reto tompoko fa sanatria zanaka Fianaratsoa anao eritreritra na inona fa sarotiny fotsiny izy amin'ny fampandrosoana efa misy eto Fianaratsoa. Io hitantsika ireo afara ireo dia afaka milaza fa tanora tsy manana eritreritra mihitsy manao zavatra mifanohitra amin'izay nampianarin'ny ray aman-dreny na hanohitra ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena. Mampitarika politika dia mbola toy ny resaka komaly ihany dia nanao an'ity hetsika ity izahay androany noho ny fatairana satria tahitra izahay rehefa naheno fa hoe lazaina fa groupe ra zahay reto dia ianaritsika kamba miara-mahita maso mahita ka ny mesazy ho amin'ny ray aman-dreny ho amin'ny ray aman-dreny sy ho amin'ny tanora isanisany eto Madagasikara mihitsy ary oka rehtsika mba tsy mety mba tsy ho hisy tsony ny fiheverana ny vahoaka na fiheverana anay tanora ho atao tohatra fiakarana foana. Tonga maro moa ireo tanora tamin'ity fihaonana ity satria dia feno hiboka tokoa ny tranompokon'olona.